Ny faraiky amin'ny telopolo ny volana martsa ho avy izao no isokatra amin'ny fomba ofisialy ilay hetsika arabarotra la Grande Braderie de Madagascar. Fantatra kosa fa ny faefatra ny volana aprily vao ikatona ity hetsika arabarotra ity entina iomanana an'izany dia niaona tamin'ireo mpandray anjara ao anatin'ity hetsika ity ny Madavision izay tompomarika ao anatin'ny fikarakara. Omena vahana ireo mpandraraha vaovao ho misolo tena sehatr'asa maro samihafa mandritra ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar andihany tsy natokana ho amin'ny fetin'ny Pasika. Izay ho totosay Madavision talata raika amin'ny telopolo martsa ka hatramin'ny sabotsy 4 aprily ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Tanjona ny hanomezana fahafapo ireo mpitsidika. Io no nivoatra nandritra ny famorina ireo mpandray anjara izay nitotosaina teny amin'ny Villa Prado etsy Antanimena. Ny atalata ny Grande Braderie mitindra mitoraka ity dia hiafara ny asabotsy alohan'ny Pâques. Izay moa no fanapa-kevitra niraisina niaraka tamin'ireo mpandray anjara. Maro ny mpandray anjara vaovao izay andray anjara amin'ity andiany ity. Ny tanjonay moa dia ame fahafaham-po amin'ny mpanjifa ka rehefa betsaka ny karazan'entana manaraka tsara ny fihenam-bidy ny mpandray anjara dia izay ny tanjona tratrarinay. Raha mahita ankehitriny fa miakatra dia miakatra daholo ny vidin'entana. Izy atao Madavision dia manara-maso akaiky mba anaraka tsara ny fihenam-bidy io ny mpandray anjara rehetra izay hitantsika. Alalaka ny safidy ho an'ireo mpitsidika amin'ireo trano efa misa 300 hitsangana mandritra la Grande Braderie de Madagascar. Misa 5 alina kosa anisan'ireo mpitsidika handrasana mandritra ireo 5 andro isian'ny hetsika. Hiba toerana betsaka kosa ireo fanentanana maro samihafa ny farany herinandro.